Alafomba vaoafa tanteraka kosa indray hidina amin'ity herinandro ity ny saran'ny connexion araky ny fifanarahana ny fanaovany fanjakana sy ireo mpandraraza misehatra amin'ny fifandraisan-davitra raha ny nambarany ministry ny postra sy ny fifandraisan-davitra maefa andriamampiadana tamin'ity androany ity mangataka ny anesorana ny etra nefa ireo orinasa izay misehatra amin'ny fifandraisan-davitra ka hojerena ny fepetra mifanaraka amin'izany raha ny nambarany ministra Atrany isokatra ihany koa ny fifananana ka hojerena amin'izany ny afainganam-pandeha ny connexion ny kalitao amin'ny mpanjifa ho ihany ny ministry ny postra maefa andriamampiadana nandritra ny valandresaka nataony tamin'ny mpanao gazety tamin'ity androany ity hitaritra ny vaovao tsara ho fantatra mahakasika izay Nansirana Evson eo amin'ny sariny Ezika Hermalala. Tapitra ny disadisa eo amin'ireo vondrony orinasa misehatra amin'ny fifandraisan-davitra sy ny fanjakana amin'ny ady hevitra momba ny fampidinana ny vidin'ny connexion hoy ny ministry ny fifandraisan-davitra androany. Tapaka mantsy fa ampidina ny vidin'ny internet io izy ireo amin'izay fahafahany raha ny nambarany. Mifanaika ny ministera sy ny mpandrara eo amin'ny sehatra ny fifandraisan-davitra miara-iasa anatratra ny tanjona ny obonana dia ny inclusion numérique ho an'ny daholobe. Rehefa niresaka izahay tamin'ny herinandro dia mifanaika izy fa manomboka amin'ity herinandro ity dia ampidina ny vidin'ny internet izy ireo amin'ny izay fahafahany izy ireo tsirairay avy. Isokatra ao anatin'izany ny fifaninanana amin'ireo orinasa misehatra amin'ny fifandraisan-davitra ireo hoy ny ministry ny postra sy ny fifandraisan-davitra. Mangataka izahay ary nanaiky izy ireo mba isiany rivo vaovao, isiany fifaninanana marina eo amin'ny resaka vidiny, isiany fifaninanana eo amin'ny kalitao, isiany fifaninanana eo amin'ny afanganam-pandeha na vitesse ary indrindra mba isiany fifaninanana eo amin'ny fampiasana vola. Izany hoe amin'ny investissement izay ho ataon'izy ireo mba hanatratra ny tanjona dia handrakotra ny Madagasikara amin'ny anjara lanja mitovy ho an'ny faritra rehetrarehetra. Tao anatin'izany fifanarahan'izany ny fangatan'ireo orinasa misehatra amin'ny fifandraisan-davitra ny fanafoanana ny etra izay nametrahany fanjakana malagasy fepetra ihany koa hoy ny ministry ny postra sy ny fifandraisan-davitra. Tsy mandany fanjakana fa manaiky kosa hoe arosoy ary aloha ampisehoy ary aloha ny atao hoe tolo-kevitra avy aminareo fa tsisy fiantraikany io ho amin'ny teti-bola fanjakana fa indrindra nametraka ny fanjakana hoe raha misy ny fihenam-bidy izay hodinihana satria mila fandinihana lalitra izany dia tokony ho averina ao anatin'ny investissement indrindra izany hoe tokony ho hatsaraina hatrany ny tolotra ka mampirisika azy ireo raha misy ny fidinan'ny rehetra dia mba hiverina any amin'ny resaka investissement zany hanatsarana ny kalitao. Ny fanovana ny kalitao ny afainganam-pandeha no tena takin'ny fanjakana malagasy ho tokony hatsaraina hoy ny ministra. Anisan'ny adiny ministera ho eo teo mba homoa ilay resaka fixe mba tsy fahandrisikaoka kely intsony ny ferana fa mba vitesse izany hoe mitovy foana zany afaka miakasa internet foana fa ny afainganam-pandeha no mety hiova. Misehatra maro izay fahesantsika amin'izao raha ohatra hoe amin'ny resaka inclusion numérique isika tsy androany dia vitsy izany fa mila jerena miambo. Raha ohatra izany hoe manangana bâtiment isika ankehitriny tokony efa ampidirinao anatiny ao norma hoe tsy maintsy misy fibre optique bâtiment na birao mpanjakana mba ho vonona indray amin'izay. Efa lasa filana fototra ny internet ka tsy maintsy nitadiavam-bahaolana na dia nienjana aza nitady tamin'ireo vondrony orinasa izay misehatra amin'ny fifandraisan-davitra hoy ny ministry ny postra sy ny fifandraisan-davitra androany.